Salama daolo androany sika de ndondray raha ho resantsika ny yako ny fitsidihany ramatoa Lalatiana Rakotondrazafy ny tany amin'ny distrikany Faratsiho na dia teo aza ny tsy nahalany azy osolom-bahoaka ny distrikany Faratsiho izay fa tsy nahasakana azy izany ny tsy hanome fisaorana anireo vahoaka rehetra ny Faratsiho na ny fidy azy moa izany na tsy nifidy azy mazava ho azy ary niaraka tamin'ny tarika rebika moa izy mba nandeha ny totorebika tamin'ireo vahoaka ny Faratsiho iray manontolo tato anatin'ity volana Jona ity. Midika izany fa tsy nataony sakana hanohizana anireo izay efa nampanenteneny ny vahoaka ny Faratsiho ny tsy fahalaniny fa na dia eo aza izay tsy fahalaniny izay dia mitohy hatrany ho izy ny asa fampandroasoana any distrikany Faratsiho satria distrikta izay Araho manana moa izany distrikta ny Faratsiho izany ho izy hatrany. Ka izay no fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Asa dino ny milike ny videontsika ary tsarovatra hatrany miabone amin'ny chaîne-ntsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa any amin'ny WATAWATA GASY toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampiandrely isika fa avy hatrany tonga de vavany ndawary. Fantanina matotra iray hafa koa famba nakaiza ho iaho ilay KMSB hoe natsangany ny vondrony mpanohitra tao amin'ny firaisankina tao reny fifidianany. Toa voanoresena mantsy i Lalatiana dia nangina tanteraka nefa dia tena natsangana manerana ny nosy mihitsy ary ohatrany dia hoe hanao zavatra be tohinina ireny ho hiatrany Lalatiana tao ampejiny tao. Izany hoe nohy ilay vehivavy kely iray monja fotsiny izany no tena nananganana ilay KMSB manerana any Madagasikara na inona lazain'izy ireo dia tena manahirana azy mafy mihitsy ilay vehivavy kely iray io hoe tosa pour ça hoy ny fitenin'ny vazaha izay. Mino aho fa azontsika amin'izay hoe nety ho iaho ilay paike. Mino aho ianareo fa nivalin'ity teniko ity dia fanivanivaina amin'ny rehefa amin'ny tany marobe indray avy amin'ny compte fako hoe maketso makaroa resy lave tsy tembahoaka sy ny maro hafa fa tsy mba hevitra azo raisina mihitsy. Zay koa moa ny mba hain'izy ireo sy anraisany karama hamilo mambady amanjanaka ka dia tsara tsodrano hoe ho hiatrany Lalatiana Rakotondrazafy tao ampejiny tao. Izany eo ihany fa henjana ny korbatira amin'ilay mikotrana rehefa avy nijanona elaela. Fahasoavana foana ho iaho no ao ambadika izay rehetra heverina fa sedra izay isika mandeha amin'ny finoana fa tsy amin'ny fahitana ho hiatrany i Madame Lalatiana tao ampejiny raha nilazany mahakasika izay KMSB izay. Fanamboarana ny lakan-drano 5 km namana Andranomanjaka Valabe tokana Faratsiho. Ampolo taonany maro no nananganany mponina ao amin'ny fokontany namana Andranomanjaka ny fanamboarana ity lakan-drano ity izay tokony ho ajariana mba ahafahana manondraka ny tanimbary anjatony hektara manodidina azy. Tsy mba nisy namaly mihitsy anefa ny fangatahan'izy ireo hatramin'izay kanefa noho ny tsy fahavitany ity lakan-drano ity dia tsy afaka hanamboly indroa isan-taona intsony ny tantsaha nandritra ny fotoana elabe noho ny fahatondrahan'ny rano raha vao mitsidika ny fahavaratra. Fotoana vitsivitsy lasa zay no niresahany mponina tampo anio olana lehibe io ka nanapahanay hevitra hiara-iasa hiara-isalahy hanamboatra ny lakan-drano izay marioko fa mirefy 10 km ary mahakasika ny commune Valabe tokana no sady mahakasika ny commune Miandrarivo aty Faratsiho. Ny vatandehilahy ao an-tanàna no nikaramaina manamboatra azy io ary anjarako kosa ny mandray an-tanana ny fandaminana rehetra amin'ny asa. Nisy ny teknisianina mazava ho azy nanampy tamin'ny toromarika amin'ny asa tokony hatao. Tena velombolo ireo tantsaha satria tena mamaha olana goavana be ny fahavitan'io lakan-drano namana io ka hampitombo avo roa heny ny vokabary avy aty amin'ny faritry ny Faratsiho. Nijery ny fivoarany asa izahay niaraka tamin'ny fokon'olona ny sefokotany ny ben'ny tanàna ny Valabe tokana ary ny ben'ny tanàna ny Miandarivo. Tena mandroso be ny asa ary tsy maintsy ho vitaina moa izany. Finiavana hamaha olana no tena
tsy ampy fa ny tantsaha tena vonona hiasa ary mendrika ampina. Hafaliana ny nihonana tamin'izy ireo tamin'izay ary mahatsiaro fahasambarana manokana raha teo koa ny tena afaka miasa misy fiantraikany mivantana amin'ny fiainam-ponina tahaka izao. Isorana Hatrany ilaina hary hoy Hatrany ny tenany tao ampejiny tao. Mbola nitohy moa izany tamin'ny fanolorana sy fitokanana ny birao ifotony izay fananantany ny valabetokana Faratsiho. Mitohy Hatrany ny asa ho fampivoarana ny distrika aty Faratsiho mba tsy ho vody laharana intsony araky ny fampanantenana izay nataoko notokanana ary natolotra ho azo ampiasaina avy hatrany ny birao ifotony fananantany na bify ho an'ny commune na valabetokana Faratsiho. Tena hetetany fokon'olona izy io mba hikirakirana ny resaka fananantany any toerana nanana 7 tapitrisa ariary ny commune na hiangana saingy tsy ampy ka dia nangataka tamiko ny ben'ny tanàna ny hanampina ny vahoaka hananganana ny fotodrafitrasa. Rehefa vita tanteraka ny asa dia nitokana azy niaraka tamin'ny ben'ny tanàna sy ny vahoaka aho amin'ny mahaolon-tsotra ahy satria izao no niantoka ny fanamboarana azy io. Ny fanindran-dalana tamin'ny fanolorana birao izay moa ny fizarana ny karatany faobe izay nendrakitany ireo tompona ndraiky mpanjakana aty Faratsiho. Isorana manokana ny filohan'ny rajoelina amin'ny tetikasa karatany ity satria tena manala ny fahasahiranan'ny vahoaka aty ambanivohitra mihitsy amin'ny resaka olana amin'ny fananantany. Efa misy fampitaovana ny birao vaovao hanamboarana ny karatany ka misaotra ny tetikasa GASY iarahana amin'ny fitondram-panjakana. Fiaraha-mikorana tamin'ny vahoakan'ny Faratsiho tontosa ny fionambena rahan-danonana ny sorana sy nankasitrahana ny vahoakan'ny Faratsiho tsy ankanavaka sy ireo ekipa mpiara-miasa sy mpanohana rehetra ny TGV ny Freedom ny antoko sy ny fikambanana Samia rehetra mivondrona ao anatiny isika rehetra miaraka amin'ny rajoelina ary indrindra ireo ben'ny tanàna rehetra amin'ny commune sivy mandrafitra ny distrikan'ny Faratsiho. Nankaherezana sy nanaovana ny tokony mena koa fa hoe ankaiky ny vahoaka Hatrany ary hijoro ho sahy hiady ho azy ireo ary hanohy sy vomaika hanamafy ny asa fampivoarana ny distrika mba tsy ho gisitra intsony. Nanamafy ny fiarahana ny sava ny alahelon'izy ireo ary ny fanometoky fa mbola hiaraka hifanome tanana Hatrany ho an'ny fampandrosoana ireo commune rehetra ao anatin'izay Faratsiho izay. Iny fiaraha-mikorana tamin'ny vahoaka iny ihany koa moa no namaranana tanteraka any sedram-pifidianana izay natrehana iny. Manomboka eto dia komba hafa indray no atrehana mankasitraka ny tarika reboka nanafanan'ny fotoana ary nafinaritra loatra ny fiarahana. Andriamanitra hirehitra Hatrany ny voninahitra hoy ny tenany Hatrany. Izay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra Hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba afanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa any amin'ny sisy WATAWATA GASY tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.